Anio talata faevatra amby folo volana jona 2024 miarabantsika mpanaraka ny mofinaina eto amin'izao tambajotra serasera-ny FJKM Mampanjaka ravitiavan'izao ry havana natratra izao anio izao indray manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo mandrakariva iain'ny mofinaina amin'ity anio ity sika ry havana ary misaotra an'Andriamanitra fa tsy diso anjara amin'izany amin'ity anio ity koa mialoha ny hainona izany dia aoka isika hivavaka isika ry Andriamanitra ry zanaka mpanahy midera sy mankalaza ny aranao izay fa Andriamanitra ny lanitra sy ny etỳ an-tany ihany koa ianao. Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Ianao no namorona izao rehetra izao ary mitory ny fahatsaranao ny zavaboary rehetra Andriamanitra. Misaotranao izay no ny findantanao fiainanay ka natraranay ity anio ity. Misaotra noho ny fitahiana maro izay natobaka ao amin'ny fiainanay. Amponay Tompo ny fahasoavanao. Ko misaotra indrindra Tompo. Angatanay aminao ny famelan-keloka satria raha mandini-keloka ianao Andriamanitra dia miharihary loatra eo anatrehanao ny tsy fahamarinanay sy ny fahotanay. Mpanota izay ary manota mandrakariva. Ko angatanay ny famelan-keloka avy aminao Andriamanitra. Mamela ny elokay. Mamindra fo aminay ry Andriamanitra mpamindra fo. Fa diso teo anatrehanao tokoa izay. Amaky sy hain'ny teninao izay. Ko atao io Tompo ny teninao mba ho tonga ny ampony tsirairay avy. Ho loharano velona miboiboika ao anatinay izany ka ho fiainanay ny teninao amin'ny androm-piainanay rehetra. Tahiny mpanomponao izay tondra sy anambarany hafatrao mba ho sitraponao irery ihany Andriamanitra no voambara. Dia apetraka aminao ary Tompo izao fotoana izao. Ary ataonay mba ho voninahitry ny anaranao koa mitenena Jehovah fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany. Amen. Maky ny tenin'Andriamanitra isika raha izay mofinaina voalahatra ho antsika anio. Matio 2:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao ary iza nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namalaka anao taminy hoe izao kosa ny tananareo zavatra iray aloha ary raha hovalianareo izany izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo. Ary raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Toy Jesosy taminy izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo, amitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Manohy izany fandiniana izany loha hevitra izany sika ry havana amin'ity anio ity. Fifampiresahana teo amin'ny loham-pisorona sy ny loholona andaminy ry havana ary Jesosy Kristy ankilany izao mofinaintsika izao. Nanantona an'i Jesosy ny mpisorona sy ny loholona nantany izay fiaviany fahefan'i Jesosy izay noho ilay Jesosy nahasana ny fanandrina nanala ny varotra sy nandroaka ny mpividy sy ny mpivarotra teo an-kianjan'ny tempoly ry havana no nahatonga izany fanontanian'izy ireo izany. Indrindra Jesosy rehefa nanadio ny tempoly. Fa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho zoferen'ny jiolahy. Nasehon'i Jesosy ry havana fa ny trano fiangonana dia tsy ampiasaina amin'ny zavatra afa-tsy ny fivavahana sy ny fanomponan'Andriamanitra irery ihany. Nanasitrana ny jamba sy ny mandringa ihany koa Jesosy izay iray any amin'ny testamenta taloha ry havana araka ny Samuela 2:5 ny 15 dia
tsy mahazo miditra ny tempolo ny jamba sy ny mandringa. Noravan'i Jesosy zany satria natao an'ny olona rehetra ny tempolo ry havana, ka natezitra ny loham-pisorona sy ny loholona zany. Teo ihany koa ny hirahira, ny tononkira izay nataony ankizy madinika hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Nahatonga fahasorenana lehibe ho azy ireo ry havana ny zava-nitranga rehetra. Ny ayahan'i Jesosy ho mpanan-korontana izy ireo. Eo ihany koa ny fahatezerana no ny fahaverezany tombontsoa ara-bola taorian'andravan'i Jesosy nivarotra teo amin'ny tempoly. Fanontaniana no napetraka izy ireo tamin'i Jesosy. Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Iza no manome anao izao fahefana izao? Ry havana malalo, fanontaniana ihany koa anie no namaliany Jesosy azy ireo e. Ny batisany Jaona avy any an-danitra sa avy tamin'ny olona? Moa tsy tokony tonga dia hamaly zany ry havan'i Jesosy, fa nahoana ny mbola fanontaniana ihany koa no namaliany azy? Satria ry havana, ireto loham-pisorona sy loholona rehetra izay voalaza fampikolokolo ny resaka ara-panahy dia olona anjakan'ny fialonana tanteraka. Tsy manam-pitiavana, tsy mino ny batisany Jaona rahateo, fa raha nino izany izy ireo ry havana dia ninona marimarina tokoa fa nahazo valy mazava tamin'i Jesosy izy. Tamin'ny fotoan'andro mantsy ry havana, iny fa na dia amin'izao vaninandro iainantsika izao azany e, ny ahafantarana ny olona iray dia miankina amin'ny fianarana nataony, miankina amin'ny firehekeviny, ny mpanohana azy, miankina amin'izay tohanany. Fa ny an'i Jesosy kosa ry havana dia tsy tahaka izany. Tsy fantatra izy ireo fa tsy avy amin'izany velively ny fahefan'i Jesosy, tsy avy amin'ny olombelona ry havana ny fahefan'i Jesosy. Nahatonga ny fialonan'izy ireo an'i Jesosy zany ka ny afara tamin'ny famonoana azy mihitsy anie, vokatry ny tsy finoana. Ka raha te hafantatra izany fahefan'i Jesosy izany sika ry havana, raha te halala marina momba ny Tompo dia minoa azy e. Izay ihany no tena lalàna marina ny aminy, finoana. Minomba tsy hanao tahaka ireto olona rehetra izay tonga nanohatra ny Jesosy. Jesosy ilay tena mpikolokolo ny fanahy, mpanome aina, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, mampitony ny onjam-piainantsika, manavotra, mpamela heloka. Raha mino sika ry havana dia fantatsika izany amin'ny Tompo izany. Rehefa nandeha ny resaka, namaly an'i Jesosy reto loham-pisorona reto rehefa avy nikôndoa, tsy fantatray. Araka ny finoavahoaka ry havana, ny batisany Jaona dia avy any an-danitra, ary vavolombelona manambara i Jaona fa i Jesosy no tonga aoriany hanao batisany fanahy masina. Azo antoka fa avy any an-danitra ny fahefan'i Jesosy. Ka raha nino ny batisany Jaona izy ireo ry havana dia nanaiky ho azy an'i Jesosy, fa tsy nino izy. Toetra feno fiatsaram-pelatsia, toetra feno fitiavan-tena sy felonana no tsy namaliana an'i Jesosy. Tsy te hanaiky ny marina, fa mandany fahamarinana. Namaly i Jesosy, izao koa tsy ilaza aminareo izay fahefana nanaovako izany. Tsy hoe mampifilafily Jesosy ry havana, raha tsy namaly izany. Na hoe mamaly faty, fa azo antoka fa raha mamaly Jesosy hoe avy amin'Andriamanitra, dia ho lazany Jesosy amin'ny teny ratsy reto olona reto. Ary raha ny teny indray Jesosy ry havana, fa avy aminy ihany izany, dia tsy ho eken'ny olona satria ny fariseau no tena manana ny fahefana tamin'izany fotoana. Ry havana malala, Jesosy manambara amintsika ny tenany mba hahafantarantsika azy. Ny fifandraisana manokana aminy, ny fifandraisantsika kaiky aminy sy ny fanekena azy. Izany ry havana no hahafantarantsika tsara ny aminy sy isitrantsika ihany koa ny fahefany. Izy dia Andriamanitra, ka mandriamanitra azy dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Tsy miovy izany fahefana izany, maharitra izany fahefana izany, mandrakizay izany ry havana. Fahefana azo ianterara, azo antoka, fahefana marina, fahefana tsy miangatra, fahefana tsy ampy fitiavan-tena, tsy tahaka ny antsika olombelona ry havana, izay rehefa nahazo fahefana dia tia tena, manararoatra ny hafa, tsy tahaka izany, fa fahefana tia mizara ary manome fiainana be dia be izany fahefan'i Jesosy izany. Matoky azy ry havana, mifandraisa aminy, ndao ialana ny alavitra ny toetra izay nananany reto loham-pisorona sy ny olona reto,
ialao ny fiatsaram-belatsia, ny fielonana, ny fitiavany tena, fa aoka anaiky ny fahamarinana trany ka ampitombo ny finoana izay ananantsika. Ho tisy anaja ny Tompo amin'ny fotoana rehetra, tsy ho mpanohatra azy fa anaika fa Andriamanitra izy. Mampanjaka ny fahefany mandrakariva ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izy Andriamanitra fa nomenao anay ny teninao tamin'ity anio ity, dia mba ampitoera aminay isan'andro Tompo izany teninao izany. Anarahanay ianao mba andofanay ny fanjakan'ny lanitra ao. Metraka amin'ny fiainanao am-pelantananao izay Tompo, ka mivavaka izay ho an'ny tsirairay avy izay manaraka izao mofinaina izao sy ny kristianina minanao rehetra. Hitaizy fombanao enenao amin'izay rehetra ilainay. Iaro anay amin'ny loza maro samihafa nenao. Manjaka eto amin'ny taninay Tompo ny tsy fandriam-pahalemana. Voalaza fa misy ny mpangalatr'ololeto ry Jesosy Kristy Tompo, arovy amin'izany izahay sy ireo zanaka rehetra. Tsy akasika anay izany Tompo, fa ianao no hiaro anay amin'izany. Jereo ny asa fivelomanay, ho ambinina amin'izany anay izay tsirairay avy. Omeo azy ireo izay tsy manana Andriamanitra, ary ireo izay marary dia sitrano Tompo, manam-pahefana nasitrana ianao. Ka raha mety ianao Tompo dia mahay manasitrana koa sitrano ny marary rehetra. Apetraka feno am-pelantanao ny asan'ny fiangonana. Ianao no hiasa Tompo amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay manao ny asanao, ka handroso hatrany ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Andray izany ny olona mbola tsy nandray anao. Meno ny vavaka ry Andriamanitra rainay ho. Angatanay izany amin'ny anaran'i Jesosy, araka manay amin'ilay manao hoe: rainay ho izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay hanasaza ho anay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa havana ny tsotra izay tonononao anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitay anao ny Tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavana aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavana aminao ny Tompo ka manome anao ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.